mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarahaba-tsika revako malala tratra ity alakamisy fa 4 ny volana may ity. Ny mofinaina volahatra hotsika anio dia ny filazan-tsaramaso naraka ny Luka toko 12 andininy favalo ka hatramin'ny andininy 12. Luka toko 12 andininy favalo ka hatramin'ny 12 aminaran'i Jesosy. Fahalazaiko aminareo na azovy no manaiky ahy natrehan'ny olona hoy Jesosy, dia keny zanak'olona kosa izy eo natrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay manday ahy eo natrehan'ny olona dia ho laviny kosa izy eo natrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa nazovy no anao teny anohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka, fa izay ny teny ratsy ny fanamasina dia tsy mba azo famelan-keloka. Ary raha mitondra anareo ao amin'ny sinagoga sy mpanapaka ny manam-pahefana izy dia aza manaza iavalinareo na izay olazainareo. Fa ny fanamasina no nampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety olazainareo. Ray masonao manana masinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Ny fanamasina no ampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety olazainareo. Ny fanamasina no mampianatra ny olona na ny fiangonana amin'izay teny havaliny manoloana ny mpanapaka na ny sinagoga. Tsy hoe ny fanamasina akory no manome ny olona ny teny ampiasaina rehetra na milafiny ohatra hoe ray masina ny olona mety hoe rehefa tsy mahay dia ny fanamasina no manome ny teny havaly amin'ny examen na tsy dia izay loatra eto fa ny teny havaly amin'ny sinagoga. Indray mantsy ny ankizy na ny tanora na ny mpianatra mieritreritra hoe tsy mianatra tsara dia ny fanamasina no manome teny eo ampanaovana oral na ny fanamasina no manome teny eo ampanaovana fanadinana. Ekena fa afaka manao an'izany ny fanamasina, mahavita an'izany ny fanamasina. Fa ny fanamasina tsy mitaiza ny olona ho amin'ny akamoana akory, ny fanamasina tsy mitaiza ny olona amin'ny fahalainana, fa izay mahatonga ny fanamasina eto manao hoe amin'ny fotoana izay fijoroana vavolombelona dia ny fanamasina no ametraka an'izay eo am-bavan'ny olona. Amin'ny asa izay ampanaovin'Andriamanitra manokana, amin'ny asan'Andriamanitra. Fa misy kosa asa ampanaovin'Andriamanitra antsika amin'ny maha-olombelona antsika. Misy asa asan'Andriamanitra manokana, ny fiarovana ny fiangonana. Dia izy no mametraka ny teny eo amin'ny vavan'ny fiangonana manoloana izay mety ho fitsarana ataon'ny fiarahamonina na amin'ny asa ampanaovina ny fiarahamonina na amin'izay mety ho fanameloana atao amin'ny fiangonana dia ny fanamasina no mampahery ny fiangonana. Fa tsy amin'ilay lafiny maha-olombelona hoe mieritreritra hoe ka amin'ny zavatra rehetra izany dia izao tsy hianatra lesona na tsy hiomana na amin'ny fotoam-panadinana tsy omeny fanamasina fotsiny ihany izany. Eny, afaka manao izany ny fanamasina fa tsy mitaiza-tsika amin'izany fomba fiasa izany loatra izy. Marina fa afaka miatoraka amin'ny fanamasina no amin'ny fotoana anankiray rehefa misy zavatra mety ilana azy. Fa tsy ho fomba fiasa mihitsy ny hoe tsy hanao na inona na inona fa dia ametraka ny zavatra rehetra eo ambany fitarihan'ny fanamasina fotsiny. Ny fanamasina tsy mitaona antsika ho kamo araka ny volaza teo. Fanamasina fanahy mahery. Fanamasina fanahy izay mitaona antsika hiasa, mitaona antsika hampiasa saina, mitaona antsika heritreritra. Ary dia eto ny fiangonana no nafaran'ny tompo izany. Hoe aza manahy mihitsy nareo ny amin'izay mety ho fihetsika ho lazaina amin'ny fiarahamonina. Mizara roa mazava tsara zany lay asan'ny fanahy masina eto izay aseho an'ny tompony amin'ny teny dininy 12 ity. Ny voalohany dia ny hoe aza manahy fa ny fanahy masina dia mampianatra. Ny fanahy masina no ny dikany be mampianatra dia aza manahy zany fa ny fanahy masina no mampianatra, manome toromarika, manome teny izay holazaina ny fanahy masina amin'ny fampamoahana izay mety ataon'ny olona amin'ny fiangonana. Eto mantsy dia nampahafantatra Jesosy fa ndray andro any dia voahentsika ny fiangonana. Ndray andro any dia tsy ino ny filazantsara ntsony ny olona ary mety hakahala mihitsy aza any am-parany any ny fivavahana. Ary
satria ho alan'ny olona ny mpino any am-parany any raha tsy efa manompoka ary izy tsy kelikely amin'ny faritra sasany dia tsy azoazon'ny olona ny fampianarana ary efa nambaran'ny Paoly ary io nanambaran'io Jesoa nampiomana an'io soratra amin'ny Petery hoe any am-parany any dia tsy maintsy amangitsingitsy sofina ny olona ny amin'ny filazantsara tsy anaty zay masina ary dia na de ny fiangonana aza ny mpino aza de ho tsaraina noho ny finonona noho ny fivavahana dia eo no mahatonga ny tompo miteny hoe aza manahy satria tsy moro zany hoe hiatrika fitsarana noho ny finoana hiatrika fitsarana noho ny fivavahana dia ny tompo zany manome tokony hoe aza manahy ny amin'izany fa zany zavatra zany dia an'Andriamanitra ny tian'ny tompo ao an-tsaintsika zany de ny hoe lay fanesorana lay fanahina lay tebiteby satria raha ohatra ka ao anatintsika mpinona ao anatin'ny fiangonana ny tahotra eo am-pitokiana filazantsara tahotra eo am-panaovana ny asan'Andriamanitra de tsy mahavita na inona manjary manan-kery ny tahotra de mampatonga olona tsy mahanarisy-po na hafanam-po amin'ny asa ka mba hahatonga ny tahotra hiala ny mahatonga ny Jesoa iteny eto hoe aza manahy fa an'Andriamanitra zany an'Andriamanitra ny famalina izay mety ho mpanadina atsika eo anatrehan'ny fitohinan'ny filazantsara eo anatreha zay mety ho karazam-panenjehina mahazo atsika noho ny amampino atsika de zao aza manahy ary ny faharoa zay tiany lioka ho amafisiny teny hoe zany oro zany koa dia tsy zao tontolo zao akory ny tompony zany oro zany de tsy zao tontolo zao ny tompony ndray mantsika mieritreritra manao hoe izao tontolo zao ny tompony io raha ndray maky Jesoa nentina teo amin'ny fitsaran'ny Pilato dia Pilato nieritreritry hoe anazy ny fahefana azo ny fotoana fo Jesoa manao hoe tsy manana zany fahefana zany ianao raha tsy efa tonga lay fotoana tonga ny fotoana de nomeny anao zany fahefana zany fa tsy anao no nanamboatra ny fotoana fa le fotoana ny tonga ary dia nomeny anao avy any ambony zany fahefana zany hoe tsy tokony hanahy mihitsy tsika aza mitebiteby fa ny ora sy ny fotoana andalovana zany fitsarana zany dia Andriamanitra ihany no mifehany zany fa tsy hoe satria tsika mandalo fanenjehana na satria tsika mandalo fankahalana de mitebiteby manao hoe votsotry eo ampelantanan'Andriamanitra lay fitantanana ny fotoana lay ataontsika hoe lay situation zany eritreretintsika manao hoe votsotry eo ampelantanan'Andriamanitra tsia Andriamanitra no tompon'ny tantara Andriamanitra no mitondra ny tantara Andriamanitra mihitsy aza no mampisy ny tantara no zany dia tsy misy zavatra votsotry eo ampelantanan'Andriamanitra no zany tsy tokony atahotra isika zany tsy tokony atahotra am'izay avalitsika satria Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina no amme ny valiteny ary faharoa de zao tsy tokony atahotra koa tsika ny am'izay fitrakan-javatra satria ny fotoana sy ny ora dia Andriamanitra no mitondra azy asan'ny fanahy masina zany dia io zany de tena mampahery ny fiangonana mihitsy Lioka eto Lioka moa dia fantatsika fa nosoratana ny filazantsaraky ny Lioka nosoratana ho an'ireo kristianina tsy jiosy fiaviana ataontsika hoe église pagano-chrétienne izay fiangonana tahaka ny ataovy hoe tahaka ny Korinto tahaka ny Galatiana tahaka ny Efesiana tsy jiosy firazanana akory ary dia am'izany tsy mahajiosy firazanana zany dia saika volavolaina tamin'ny toetsain'ny helléniste toetsaina ataontsika hoe ny toetsain'ny filozofia helléniste na ny filozofia grika anika olon'ny saina ary mandrakariva zatra ataontsika amin'ny teny frantsay hoe mi-anticiper zany hoe mieritreritra manao hoe inona no azo raha ohatra ka hoe voentsika inona no azo raha ohatra ka hoe zao ny raha tsy tian'ny olona am'ty filazantsara toriny dia satria zatra lasa pilolalana mandrakariva le saina lasa alohan'ny finoana le saina de manjary tsy afaka manao na inona tsy de tena tahak'izay loatra ny toetsaina jiosy fa ny toetsaina grika zay tahaka ny toetsain'ireo zay église pagano-chrétienne de lasa fa aloha foana ny fanahina zay mahatonga an'i Paoly mamerimberina ny teny hoe aza manahy satria indraindray ny saina ny analizy ny lasa aloha de ny antony sy ny vokany de manjary tsy sa ary efa ny fanahina ny lasa aloha de tsy mahana fahasahina hanao zavatra ary Lioka zany de nitaona manokana mihitsy ny fiangonana ny hoe aza mahana fanahina mihitsy fa sahy mijoro vavolombelona
ny amin'ny fitorinany filazantsara sa ino tsorovavolombelona ny amin'ny fitorinany fitiavan'andriamanitra aza manafa asan'ny fanamasina ny fiarovana anao amin'ny zay teny avalinao asan'ny fanamasina ny mametolo-tsainanao ny am'izay zay teny aloky ny vavanao afaka malala tena mampahiry atsika ny filazantsara araky ny lioka eto manazava amintsika fa andriamanitra zay tompontsika io dia andriamanitra efa nanomeny fanahiny ho atsika mba hitaridalana atsika ka mahatonga atsika afaka manantanteraka ny sitrapony eo anatin'ny fanetreteny i lioka manana fampianarana manokana momba ny fanamasina izy tsy tena anazy ty zao totoko roa ambin'ny folo ty dia i lioka ihany ny voalazany tantaran'izy ty marina fa misy apahany tantara ma ty io marika fa misy apahany am'izay any lioka reny ihany i lioka ireny no mitantara hoe Jesosy dia tena ravoravo tamin'ny fanamasina ravoravo tamin'ny asan'ny fanamasina satria ny fanamasina de fanahy mpampahery ny olona fanahy zay mitondra fifaliana ho an'ny olona ny fanamasina rehefa ao anatin'ny olona de mampisy fifaliana tsaroantsika tsara ary tsaroantsika amin'ny alahady zao ny pentecoste ny hoe ny fanahy de fanahy afo rehefa miteny hoe afo isika de milaza zavatra milaza hafanano zany milaza hery mandoro hery zay mandrava ataotsika hoe ny filan'ino fa misy hira fa ao anatin'ny firana FFPM hira fa 500 manao hoe ny afonao ampandreseo ny afonofoko hoy ny hira fa 500 zany hoe ny fanamasina de fanahy misary afo zay toy ny nanimba tsy hoe manimba mo fa nandrava ny asan'ny nofo ka mahatonga fahavelomana ny olona ao amin'ny fahasoavan'andriamanitra ny fanamasina zany de fanahy mahery ary fanahy zay mahatonga ny olona anana risim-po hanao ny tsara manana risim-po hanao ny tsara fa tsokivy eo anatrehany zay mety ho zavatra manakana ny olona tsy afaka manao tsara fanampitondra fifaliana ho tsika teo ravoravo ny fanamasina Jesosy rehefa manao ny asan'andriamanitra tsika rehefa malala de zao io fanahy io de milolalana atsika am'ireny asa ireny ary raha ohatra ka hoe mahomby ny fiangonana ny fitohina filazantsara zay ataony na mahomby isika ny fijoroana fahavolombelona zay miandry atsika de zao mandrakariva ny fanahy efa nilolalana atsika tam'ireny toerana na tam'ireny asa zay ataotsika ireny itsika mantsy miasa tsika fa tsika vetrandrebatra hoe andriamanitra miankina amiko ngeny fombiazan'ny fanamasina tsy miankina amitsika fitaovana ihany sika fa fanahy iray ihany miasa ao am'ilay mpitory sy ao am'ilay hitoriana fanahy iray ihany miasa ao anatin'ny tany hitoriana sy ny mpitory fanahy iray ihany miasa ao anatin'ny toerana hitoriana sy lay mpitory ny filazantsara ary tsy hoe ny fanahy miasa amin'ny olona anankiray ihany fa fanahy iray ihany miasa ao anatin'ny fiangonana ka satria fanahy iray ihany miasa ao anatin'ny fiangonana de ny fifalian'ilay mpitory manjary fifalian'ilay toriana ny fifalian'ilay toriana eo ampandrenesana lay tenin'andriamanitra de manjary fifalian'ilay mpitory ihany ko zany hoe rehefa misy fifaliana teraky ny tenin'andriamanitra de zao manjary fifaliana iombonana izy io satria ny fanahy rehefa mitondra fifaliana de tsy hoe ho an'ny olona anankiray ihany izy rehefa anatin'ny fiangonana rehefa toriana ny filazantsara ka misy fifaliana io de manjary mifindra le fifaliana satria fanahy iray ihany no mitondra azy dia mipita ilay fifaliana eo ampitohina ny filazantsara ary zay mahatonga ny hoe ny fanahy dia ny fanahy ny mpaminany de mety ho zakain'ny mpaminany zany hoe ny fanahy iray ihany no miasa ao anatin'ny fiangonana ndray rehefa mamarika ianao ohatra hoe rehefa anatina fivoriana na ao anatina adihevitra ohatra de misy zavatra mety ho manery ianao mihitsy tianao ho tenenina fa zao gagy ianao fa hoe mety samy teny ianao ohatra tsy hiteny de gagy ianao fa misy olona asain'andriamanitra miteny an'iny zavatra eritreretinao iny iny zavatra tokony lazainy iny zay mahatokany hoe fanahy ny mpaminany hoe mety ozakainy ny mpaminany zany hoe fanahy iray ihany mampiteny anao sy mampiteny anareo olona iry ka re misy zavatra rehefa tian'andriamanitra ho lazaina na dia tsy voalazanao ary noho ny fotoana ohatra na noho ny ampijahatra maro samy hafa de zao ampitenenin'andriamanitra indray ny hafa amin'ny alalan'ny fanahiny ihany tsy mahagagy zany ao anatin'ny fivirim-piangonana rehefa mivory ny fiangonana ary reny no
mahazava-dehibe ny vavaka sy fangatahana ny fanamasina ao anatiny antsony hoe fivoriam-piangonana. Zay mahatonga ny mpino tsy de mila miady teny loatra. Zay mahatonga ny mpino rehefa mivory de tsy de tena mila miady teny loatra. Zany akory tsy milaza hoe tsy ilaina ny adihevitra. Hitantsika amin'ny zavatra masina fa betsaka ny adihevitra nataon'ny Petera ambandro Paoly asan'ny apôstôly tonga de 10 fa izao misy fotoana zay tokony ananana fiangonana fanitretena ka tsy edivana teny na edivana ady fampianarana fa famelana kosa ny fanahy hiasa sy hiteny am'izay mety olona tian'Andriamanitra ampitenenina. Ary ny io tsy voatery hoe olona anankiray na anankiroa na hoe olona manokana fa zay tian'Andriamanitra ampitenenina. Satria ny fanan'Andriamanitra de fanahy fanahany fahafahana. Malalaka izy am'izay olona tiany ampitenenina. Inona moa tsy rehefa apondra aza nampitenenin'Andriamanitra. Ary Jesosy raha ny temany hoe vatoara afaka miantsoantso. No zany dia afaka miteny mihitsy rehefa tian'Andriamanitra ho ampitenenina na iza fahefan'Andriamanitra zany. Itsika olombelona ny manana préjugé na fitsarana melomana hoe raha tsy olona ohatr'izao tsy afaka miteny, raha tsy olona ohatr'izao tsy mahatakatra ny ohatr'izao, olona tsy raha tsy olona ohatr'izao tsy mahazo zavatra ohatr'izao, tsy afaka miteny ohatr'izao. Fa indray tsika olombelona ihany zany. Zay marina amin'ny lafin'ny siantifika, marina amin'ny lafin'ny ara-piarahamonina fa tsy voatery ho marina kosa ao anatin'ny fiangonana. Fa ny baiboly aza ny teny amin'ny Salamo fahavalo manao hoe eny ambavan'ny zaza kely mizaza minono aza no efa nanorenan'Andriamanitra hery. Ary hitantsika i Samoela zaza izay nampitondrain'Andriamanitra teny ho an'ny Ely tao amin'ny tempoly. Raha ny teny manao hoe mitenena Jehovah fa miainy ny mpanomponao de Samoela no nitenenan'Andriamanitra. No zany dia tsy miankina mihitsy amin'ny hoe itsika no hoe miankina amin'ny sokajo taona ohatr'izao, miankina amin'ny ohatr'izao. Eny zava-dehibe zany. Fa avelantsika koa amin'ny fotoana sasany alalaka ny fanamasina hiteny am'izay tiany ho tenenina amin'ny mpino ary maniraka ny mpino hiteny am'izay tian'Andriamanitra ho tenenina amin'ny alalan'ny mpino. Rahatra tiany lioko takaritsika zany de izay asan'ny fanamasina izay fanahy afaka sady manafaka, fanahy mampahery, fanahy izay mampiteny, manolo-tsaina ary fanahy nefa zay mitoetra ao anatin'ny fiangonana, mitoetra ao anatin'ny mpino. Zay mahatonga ny hoe ny mpino no fanasany tany, ny mpino no fanasany zao tontolo zao, ny fiangonana no fanasany zao tontolo zao satria ao aminy lay fanahy endry, lay fanahy mampiavana, lay fanahy ny fahendrena, lay fanahy ny fifaliana. Iny avako malala io paka ao anatinao hatrany ny asan'ny fanahy. Ary ahatsiarovanao fa enao de zanak'Andriamanitra ary efa navelan'Andriamanitra heloka ka manana zany fanahy masina zany ao am-ponao ary maniraka anao ho vavolombelo mandrakarivan'Andriamanitra. Ivavaka sika. Tompo misaotra zahay noho ny amin'ny fanomeza tokony teninao fa ny fanahinao masina de fanahy mpampianatra ary fanahy mitarika anay tsy ho kanosa, fanahy mitarika anay ana fahasahina, tsy hitebitebiny am'izay fahasarotana mety ho lalovanay amin'ny fitokinan'ny filazantsara. Tianao ny anananay faherezana satria Andriamanitra mahery ianao ary efa nanafatra ny raha teo tamin'ny teninao hoe izay rehetra nandray an'i Jesosy anakao de nomenao hery tonga zanak'Andriamanitra. De mangatak'izay tompo. Aoka hiasa-petsaka ty anatinay ny fanahinao masina. Miandry anay ny firenena, miandry anay ny fiarahamonina amin'ny fitorianan'ny filazantsara de aza mamela anay ho irery amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa ome fahazavantsaina sy fifaliana zahay mba efa zay tianao ampanaovina anay. De ataovy aty anatinay ny fanetretena eo mpanatanterahana ny asanao. Ataovy aty anatinay ny fifaliana eo mpanatanterahana ny asanao. Ataovy aty anatinay ny fahombiazana am'izay asa ampanaovinao anay. Ialo avy lalana zay tompo am'izay rehetra ampanaovinao anay ho fantatro zao tontolo zao fa ny Andriamanitra de Andriamanitra mahatoky sy marina ka momba anay am'izay rehetra ampanaovina anay. Dia manankina ny fiainanay mandrakariva ambany fitahinao zay raha izanaka fanahy masina. Amen.